fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Matim-bola. Nosoratany Marina Toindravo. Ovelominy Sinez sy Fetra Sarobidy miaraka amin'ny Vantsosiny Ravo ary Oly. Nandre feo sy nanatotosa, tovra zana mamonjy sy Olosoa. Efa tena marenina mihitsy. Efa adiny ray any ny antsoantso nandondona teo ambavahady teo fa ry kapila dia ary amin'ny 100 kilometatra ary indray manarangarana. Atao hoana fa efa miantitra ty reninao efa manomboka miamarenindrenina ny sofina. Miamarenindrenina? Rehefa iaino resakolonareo manoatra no ny sofitsaka ny sofinareo ko marenindrenina. Fa inona koa ty manjoanao Ny fitatatatara fahita lavitra jereny zanakao ihany tsy nandrenesako ninina teo. De maninona nefa raha nampidinina? Raha amin'ireny zao nareo misy manafika de raitsy iza koa nanafika trano tsy misy vola. Tsy mitady nareo raha tena mahatsiaro mahatry. Ary inona retinetinao reto Fanalana amoamo fahantrana. Reto zao tsy ohatrinona ry volana. De maninona? Odry. De maninona hoana? Tsy naleo ny vola mba nandoavana hofatrano na nanovana zavatrafo. Say anele tena mampahantra nareo rineny. Tsy mba hinana sy hena ohatry ny fiainan'ny olona mihitsy fa de vary sy laoka tsy misy hena na hena tsasaky mifefany foana no hoanina na misy vola na tsy misy. Ka tsy aleonao ve mba mihinan-kena trano toy izay mihinam-be de roahan'ny tompo-trano rehefa avy eo Enao ve mbola tsy leo niova trano foana Efa nandray lesona rineny Sady ty trano ty ne tena mety amin'ny asako sy ny fianaran-janako mihitsy. Zay matsy nefa ty ny vola to laninaninao amin'ny fatikanina ndraiky Sy ho lambola ny fidianako an'ireny pourboire. Fafapo amin'ny mpanjifa tamin'ny asa nataoko. Mba tena afa-po be kosa zany mpanjifa zany Draisa ny firentirenti nisy mianakavy. Ahoana reny ataoko raha izany tadiavin'ilay olona androso sakafo azy Ary alolo amboamboarina ihany ao volo sy mipaosy fa tsy. Ary mba inona loatra ary mahavariana ny tirangaty mijery be aty amiko Manahoana tompoko? Manjarangaty isika izany Zany ny tena hoe sady tsara tarehy ny pikana. Azafady, mba afaka isaka kely ve le finday mba afaka mametraka an'ity very ty? Ndray zany alefaka ny feony. Inona koa ary mahazo an'ity lehilahy ty? Ohatra midorororo zany. Azafady mba ahoana ozy izy volana ka? Taiza koa nalalanyty ny anarako. Mba afaka isaka kely ve azafady le finday fa mba asiako very eto? Aprimina? Ie, zay tianao ihany ka. Afaka apetraka etsy ty very ty raha ohatra ka tsy mampaninana anao. Manany ihany ry ahy.
aleo hipetraka eto le vera fa tsy maninona ka dia aleo reto finday reto mampirimiko. Misaotra tompoko. Mastomana. Manasa. Misaotra indrindra fa efa avy ny sakafo misaotra ny volana arika. Taizara malalany oranga io ny anarako. Fa raha sady tsara tarehy sy tanoranora kely no za io mety tena potipotika ihany efa mangididy sady ny tanako mieritreritra ny boriboara ome. Inona indray ireny novidiako aminy hoadray kosa ny fijeriny reto nareo ny tsy teo tsara vitanana. Le gasy ho dia tena ory avamanana mihitsy. Sanga manao ohatran'izao rehefa tonga mpanambolan'ny zareo. Fa mba iza loatra ry io lehilahy io loha ary tena tsara resaka be amin'ny raksy izy zany iny efa mitodika ty ity efa miantso amin'ny tanana. Eny tompoko, mitady ahony ianao. Ay Sofia rineny matory izy fa maninona mararina variana ny lalao fotsiny izy io arivo io dia izao vao matory za nefa nitondra kilalao azy. Hay reto izy ry volana fa dia taiza loatra ianao no nahita vola angary eo ihany jereneniny ety inoniny telefona ve ie ry volana iny ve tsy tena lafo be angambany tsy za re mividy an'ity fa iza le olona mpamme pourboire so dia mba manaonao foana any ary ianao ty ry volana. Manaonao foana hony vary tena sako ny endry any ingeno anariny aza dia miteniteny foana rerineny miasa mandroso sakafo olona nataoko. Mitandrema ihany fa tsy misy zavatra mandeha ho azy antsony anie ny fiainana amin'izao ry volana tambony hafalipo reto ondrineny hafalipo amin'ny fomba fandrosoanao sakafo ve aza mody vendrana ry volana. Ny sainareo mihitsy koa nefa lasa lavitra be sako ny nenina anie tsy eo aloha ananatra mbola tsy fainy nataon'ny mpanambola kilalao fotsiny ve ianao dia rehefa avy eo miteraka tsy manambady mbola tsy fay tsy mba mampalahelo anao ve ny mijery an'io zanakao io na dia ny anaran-draiza tsy misy ao anatin'ny kopiany aza matahotra neny fa tsy avelako viravirain'ny olona tsy vaninoatra ny rentsony tsara aloha rehefa mahay mandray lesona ianao Allô Max mbola mivoringa ihary eny tompoko amin'le tsy azo idirana mihitsy ve eny madama vao mivoaka ao izy dia mba tonga dia saify miantso eny tompoko misaotra mba fantatrao mantsy ry madamin'ny école fa efa ho adiny indray izay ny voan'ny fivoriana ary aty amin'ny hotely fandraisam-bahiny izy sy ny vehivaviny indraindray tena makaleo mihitsy tia mandainganaingy ity ka raha zaho moa izany ny sanatria hoe marary madama na sala amin'izany dia izay ny anton'ny antsony dia ahoana ka aleo tsy mandefa saina lala amin'izany rana fa tsy za tia ny tonga amin'ny fitenana hoe vahalalana alika ka na ny tompony aza tsy tia na zava ny teny mpampiasa na iza miantso azy fa na dia mivady aman-janany aza dia lazaina fa mbola mivory izy. Allô Max tonga nge dia mba saify makaty amin'ny hôpitaly ary vao mivoaka eo fa mila miditra hôpitaly hony tonga ho dia saify makaty amin'ny hôpitaly ary vao mivoaka ny fivoriana fa mila miditra hôpitaly hony ihany tompoko fa misy olana nga ka gaga fotsiny amin'izany vaovao tampotampoka izanyko ay ve efa napoizina ihany izao ka
aza dinonao fotsiny mampita n'izany afatra izany vao mivoaka eo izy ny tompoko mirary soa e misaotra maksa lozy ty marina kotapaisiko ve député sa tiako ery ny fiainako raha mbola ohatr'izao foana inona moa mba mahaory ianao ianao ka ianao ahoana ianao no tsy ampy amin'ny fiainako ko efa azonao zao ko inona indray ka tsy ampy ahy ilay fotoana kely eo antsika ry volana ka ianao ihany aneny tsy afaka e ka ianao koa aza indraindray mba tsy afaka koko ianao kosa aloha raha vao tsy mampilaza meloa dia tena tsy afaka e sarotra anie zao mitady azy e sady nenay patron tsy te halala fa vao tsy tonga ianao nefa tsy nampilaza meloa dia efa soloiny ka tsy mifanaraka amin'ny lalàn'ny asa ange izany volana ka inona no irarahiny an'izay lalàna ny asa any e ny vola miditra any am-paosy ny tena olany ka ho sahirana amin'izany izy raha misy mitoriko itory eo a iza no asa hitory azy eo na ny vola na ny fotoana anaovana an'izany samy tsy misy anana ny olona ohatra anay ka raha sanatria ataony an'izany ianao na ny olona akaiky anao dia tianao a tsy ampysalasalana mihitsy sady raha zao no mitoy ianao ihany no atonga ao voarokoko aleo aloha ianao miasa ao ihany ka manjary tsy mahitanao manao tabile mavokely tsony inga e samy fotsiny ve no antony tokony mbola isako ao tsy zany kosa tsy zay ihany manjary tsy sorosonao sakafo tsony ako ay misy mandondony zany sy ora aloha fa makisa indray zao zany indrery mantsy zao no sahandondonako ary to tsy mieritreritra ny hitsangana akory ary ty ianao ko fa inona ny tsy azony lahy amin'le hoe aza elingelenina tsy misy député ka inona mbola nandondona ny lahy teo ihany ka tena azoko tsara mihitsy député ilay toromarika eo saingy inona letsy nitady anao teo foa madame Nicole fa mila miditra hopitaly hono izy dia mba vonjena any dia zany ny antony nandondona ny lahy teo ka niveriko fa hoe fahasalamana dia ahoana ozy izy lahy ka niteneniko izy hoe mivory ianao ka izay mihitsy letsy amarina zany mety zany raha napetsika amin'ny volomasony akory ny filazako fa hiditra hopitaly ny vadiny amin'io raha mba tena mivory tokoa mahakasika ny raharaikina amin'ny firenena izy mety le ferika any fa tia izy miaraka amin'ny vehivavy raha tsy fitondratena sy tsy mieritreritra fa tsy volo ty dia nefa maro anie izay vehivavy hitako niaraka tamin'ity lehilahy ty izay e zany no tena hoe efa samy nandalo teo daholo na mpianatra na mpiasa birao na mpiasa trano tsy ako fidy mihitsy za mpanao gazety sy mpiasa amin'ny ministera izany moa dia efa tsy tambo isaina ntsony ka manontany tena mihitsy andranay hoe inona raha ny tena mahafinaritra amin'le maro vehivavy ny tena loza nefa dia rehefa miaraka eny ivelana izy mivady ohatra nyreny tsy misy mpifankatia tena mpifankatia ohatra ny zareo ireny mihitsy dia sanatria manao ny ataony koa ve madame Nicole ohatra ny tsy te hino an'izany ny saiko ka ka aleo aloha tsika le tsy mametraka amin'ny madama eny analakely vao makany amin'ny hopitaly eny tompoko fa hono iza ny marary sa misy asa taonareo any maman'izy da oy fa maninona misy aretina mitaiza azy dia manara-maso an'izay izy ko ary sao dia tonga dia hoaninareo andao aloha ianao aterina vetivety rehefa vany izay makany amin'ny hopitaly hatramin'ny vilana ianao ty ny lasa mijery vaovao amin'io vaovao politika ary toy noezanao fotsiny ahy e ka tsy azoko mihitsy nareko tsy mijery vaovao le olona terenareo ijery mijery indray le olona tsafainareo tsy hoe manatsafanao aho fa diso fantatro loatra ne ianao e maninona indray ary ahy e
Ka fa fantatro mpanao politika ilay olona mpanome fahafahampoanao e am'ireo ve izy zao e karaha mahay ary neny manina raha toro e ity bokosy loatra kosa iny raha stare zany izy ity tanora loatra mampatahotra ahy ianao tika atoroka ivadika eo ihany isary io angena tire volana io ve tsy zandrindrainareo kely foana de maninona angamo fitiavana misy an'izany taony zandriny eny na zany azy sady tsy vitany hoe kely sisa de fotsy daholo ny volona fa sady matafy be tsy misy jerena mihitsy tsy taretsy bika reriny eny ny arahanay manambady io e efa nisaraka sa mbola ka manao any ianao zany zao miditra hopitaly zao indray ka so de mba tokony tsapy tena ny ivelany sady mba mamangy azy dary ianao ty ohatra ny lasa matetika loatra mantsy ty fidiranao hopitaly ty nefa tsy hitakory angizy fiovoany eo ohatra ary no ty mampimonjimonjy anao ty de tena tsy afaka anelana mihitsy ve ny fivorianao androany Nicole efa fanotelony amin'izao azy ao niditra hopitaly rery tsy misy mpanaraka ohatran'ireny hoe manano teny ireny ka raha azo nialana ve ny fivoriana tany tsy efa nialako hoe ianao koa de iza ny mahalala tsy azoko iza ny mahalala hony nitady anao tamin'ny finday teo jaona fa tsy nentina azo anao mihitsy hony izy nefa de misy ilany anao maika mahazo amiko ialary jaona raha-pitso efa tenenina foana tsy taditady aty atrano tezitra amin'ny jaona ianao io inona moa ny tokony atezitra aminy asako mety hoe noho izy de tratra ny lainga anao laingako amin'inona ry Nicole hoe tsy nivory akory ianao androany fa nanao zavatra hafa niaraka tamin'ny vehivavy marimarina kokoa zay ary tsy hijanona tsony ty resaka ty ory Nicole inona fa inona mihitsy ny fiveranao aty olona materitreritra ka aza vao ankary tsy isan'ireo voantso ivory manokana niaraka taminay jaony tsy dia azo azon'ny président izy na de hoe isan'ireo olona ao anatin'ny antokony asa zany hoe niara-vory tamin'ny président zany ianao zay nge na tonga ny telefoniko maty ka tsy nahafahako nandray ny antsonao madame volana manahoana madame volana manahoana ary tara ianao tena miala tsiny tompoko fa mbola niangavy madame volana trazy tany amin'ny dokotera maraina teo tsy afaka tampoka mantsy ny mpamilina ko maninona raha mba nampilazana ka tsy nanana fahana makaleo be koa ty fitohana amin'ny famovozany ity ka angamo ty fiary ty tsy misy an'le manenoneny reny tsy misy madama fa ty raha matoty raha mihevitra azy ho iza mihitsy raha ty ngamba lasa vadina filoha dia azo Madagasikara manontolo ary inona ny antony hijerenao afoana amin'ny fitaratra io tsy mijery anao madama fa mijery an'le sarety aorianantsika io ay saika aloza marina so ihany fa nisy fiara tao aoriana tao raha tsy zany angamba dia so de verinao fa vendrana ary aka tsy ahalala fa izany jerenao amin'ny fitaratra io amin'izay indray ohatran'ireny makorely ireny no fijerinao inona moa nefa ny tokony olanao amin'izany na izany aza sa nga nabavinao sa zanaka nabavinao maninona raha fiainanao no atao izay mpamiratra azy fa mba inona loatra ary ny tena hitiavan'ny député an'ity vehivavy ity mba efa mary ihany raha izay hitako izay fa tia tena hafa indrindra ka tsy tsara taresy tsara bika angambo ity dia tena natsaravina ny jery azy marina jerehany ty haingona dalany
loko mena volomparasy. Za ve zany tsy maharaka lamaody? Ana lamaody kosa zao angamo dia lamaody rehetra no tokony arahana. Izy zao dia tena tsy endrehana amin'ny loko mihitsy satria efa mangamanga fihodirana. Aza mikorompaka ho fa voanjo tamiko débité. Dia tsy maintsy hiaritra trefla hiaraka amin'ny tiraneny ty indray zany. Renao ve zany teniko zany e? Eny tompoko. Maninona tsara hoe ry volana niala tamin'ny asanao ianao. Ino a? Fa mba inona loatra ny ao anatin'io sainao io e? Asa angamo tsy nareo ray aman-dreny no namolavola azy. Andray zany fa mikaviganao ny reninao ry volana. Tianao ve no ataon'io zanako io ohatran'izany anirina any e? Zony miteny an'izay tia nytenenina ary neny a. Ny ray aman-dreny koa na ray aman-dreny aza olombelona ihany fa tsy hoe tonga lafatra akory. Monsieur mana-tsaina ianao tika. Ary azoko antoka fa tena manahirana ny niarany ena tanora raha mba nahita fianarana ianao ka. Sainky-ndrisy naleonao nampiaraka iran-tanàna toy izay ny lofo tamin'izaniko. Ka tena fahadisom-panantenana ho anao mihitsy ane za zandry neny e. Taddio tsara nefa fa tsy zaharery ny fototry ny olana. Inona ny tianao ambary e? Variana tamin'ny fitadiavam-bola ianao ka nanadino ny fanohanana ahy. Niezaka niaritra amin'ny vava sy nesinesin'ny ankiziny amin'ny fahantrantsika ihany saingy nisy fetra ihany ny fahazakako an'izany. Aza mangano anoatra an'izany neny a. Azafady ary raha nanohana anao ny zavatra nyteneniko teo e. Fantatro fa nanao an'izay ho afanao ianao tamin'ny fitaizana. Efa fantatrao zany izay ny lesoko natao tamin'ny fitaizananao dia mba azaverina intsony amin'io zanako kely io e. Aza matahotra ny fifamizany lalan'izany mihitsy tsika izao e. Fa zany aloha eo ihany fa raha tsy asa moa zany ianao io zao dia ho aiza? Misy dikelo ale akory neny a. Inona marina nentina anareo? Hiaraka amin'ilay vadin'olona indray ianao io a? Dia ahoana ozy izy neny aloha raha hiteny hoe hisaraka ry zareo? Mbola tsy azo antoka zany volana. Sady tsy mampaninona anao ve ny mieritreritra fa ianao no antony sarahan'izy mivady e? Ny fantatro ry neny dia ny hoe tsy izany nanadala azy fa izy ny nanatona. Ary lasaizy maka sa nytao ianao no mitondra? Lasa ny vato izy ka. Nanineny? Ny vidy bieko. Fa hoaiza ianao? Tsika hoe. Tsika ho a. Tsika hoana? Otry zasy ianao rery volana. Fa ndeha ho aiza tsika? Aiza ny tianao ka? Any an-dafy? Eny mbola ho avy eky izany malala fa mba tsy amin'ity aloha zany. Mbola misy taratasy be dehibe tsy maintsy karakaraina amin'izany dia mbola mila fotoana kely tsika e. Ka ho aiza ary zany tsika e? Ho anao sy be ka. Dia mandeha fiaramanidina? Mbola tsy nandeha fiaramanidina moa malalako e. Taxi borosy ary angamba ny voaindrony nandehanako teo amin'ny fiainako maika moa ka be fiaramanidina izany. Dia faly zany zao volana. Zany kosa very ary dia anontaniana. Asako. Raha viana zany tsika nandeha? Raha pitso ka. Sa tsy afaka ianao? Afaka ka, afaka. Sady na tsy afaka za ataoko izay mahafaka. Ka zao andeha hividy akanjo entinao any ary aloha tsika. Tiako ery izany tontolo androko izany. Andray zany ahazanay sy ary tamin'izany tsy ny vola marina no mahasambatra. Tamin'ny tomo izay zara raha nanana saran-dalana sy vola hividianana ody ambavafo nefa dia nahitanay amin'ny fiainana. Zao manontany ny ora ara-baka teny nefa
Zara raha misy asambarana. Ny fiainako izany moa dia lasa toa zary avy be satria fehiziny aretina sy ny fanitsaka tsahambady. Nefa ny izaho dia mba efa manao izay mety ihany. Manao volo, manao fanatanjahantena, mitandrina ny sakafo hohanina. Mba efa manambaka ny taonako na dia hoe tsy mitovy amin'ireny tovavy kely rahan'ireny ihany aza. Tsy misy rara iny an'izany. Tato ato izay ary moa izy dia efa saika tsy hita trano intsony. Ary azoko antoka fa nisy fotoana izy tsy nivory tamin'ireny izany hiditra hopitaly irery ireny. Fa manenina ary le lehilahy manao an'izany. Tsy azo misy ireo an-tsaina ve fa hoe mampijaly olona izy ireo e. Izaho zao hatramin'izay tsy nisako izay dia zaho sy tia trano ity no lasa mpinamana. Manatitra torimaso sisa no alehany ato. Inona koa moa no tokony hagaga amin'izany? Maharary any amin'ny hopitaly ary avelany andreriko. Maika fa tsy manino sy manina ato an-trano. Raha tsy nisy azy dalo, tena mety efa nalay mpanahanao foana mihitsy aho. Efa tena lany aika. Efa nandramako daholo ty heverinao fanafody ny fanitsaka tsahambady ty fa mbola manao foana ny inola. Neveriko fa efa matory ange ianao efa ho amin'ny ray maraina ange zao ary no tia mampangano ananao ny kolona. Malahelo ah. Fa misy inona ka? Malahelo ny tony fiainantsika taloha tony ah. Zay indray ianao le mitady reto-po. Nahantra angentsika tamin'ireny ny kolona zao inona nga mahory anao zao Leo an'izao fiainan'izao ary leo tanteraka. Tsy azoko mihitsy ianao tika. Tsy misy maminy intsony. Ny fanambadiana moa dia anara sisany antsika. Enatreo amin'ny fiarahamonina sy ny ankizy ngamba sisany tsy hisarahanao aniko. Mba fantatrao moa fa isan'ireo antony tena napiditra hopitaly ato eo ny fiaretako toromiandranao. Inona nefa ny setrom-bazoko avy aminao? Reraka be dia tsy misy ninona intsony. Mba tadidinao ve hoe ovintsika miara-ny sakafo farany? Eny fa na dia tato an-trano fotsiny aza. Manana ny ampy tokoa tsika. Saingy tsy hitako ny ilana an'izao rehetra izao raha toy izao ny fiainana miaraka aminy. Aleoko mitrongo vahoomana fa mifankatia sy mifampitsimbona toy izay tsy misy mahaory nefa dia tsy misy mipirara. Mifona ny kolona tena mifona aminao ahy. Ka tsy vao izao ne anina andre mifonanao ry ary. Tsy ny fifonanao no ilaiko fa ny fiovanao. Fangamo ianao io tsy hoe ho annosy be. Sy ahoana sa tara dia niloza ny fiaramanidina? Natsaniny ary neny izy sy ny vatany lasany. Fa ahoana? Ka mararo n'ilay vatany dia mila miala sasatra kely. Dia ahoana ny fomba nilazany ianao an'izany ka? Ka nilazainy ohatran'ny zaniko. Tsy nisy fialan-tsiny, tsy nisy hoe amin'ny manaraka. Mba haloza akory reto zaniko. Fa iny aloha raha mieritreritra ny iverina ty amiko dia ataoko mandadilady mihitsy. So dia adinonao aza fa zony miaraka amin'ny vadiny Fa iza ny tena tohanany eny ty te hanohana anao saingy tsy afaka. Efa nampitandrina anao ombenibeny tsy hiaraka amin'ny vadin'olona. Fa mbola ny lohanao ihany nataonao. Zavatra efa nampozina ny ohatran'izao anie. Rehefa mbola tsy mahita taratasy mpisara-panambadiana vosinian'ny rototo ianao dia tady io fa ny vadiny foana ary ianao dia deuxième bureau foana. Raha tsy mifankatia tsony zareo ka. Tsy mifankatia ve izy ry volana dia miaraka makanosy be Radio Donbosco vadiny miala sasatra isiko. Le vadiny anie tena marary. Ianao ihany ny tantara tamiko fa nisy fotoana ny hopitaly ny vadiny nefa nilozany niaraka taminao. Raha efa tena tsy mifankatia tsony zareo ry volana na marary tatazam-bava aza zany vadiny zany tsy ny rara iny. Ary sao dia mba efa marary ho faty kosa le izy ry neny Andray zany vavanao ry volana.
tadio tsara fa ny mpamosavy no maniry ny hafaty olona izany. Angamo maniry ny hafatesana. Mba milamina ve ny sainao mieritreritra zavatra ohatran'izany e? Tsy tadidiko tsony zany efa elaela ihany izay. Tianao tena mampivoaka be nendrika eo mihitsy zany. Ay faly be hafa tianao ny voloko. Ka andelomano nga ianao zao io ka andao iaraka e. Aleo rehefa kelikely fa tena ohatry mbola voko be azy aoko. Eny ariko tena efa ela marina tsy nijeren'ity vadiko ty tsony. Raha tsy zany ve tsy ho hitako akory eo nandoko volo izy. Ary tsy zany ihany raha izao fitseriko azy zao fa sady nanao remise en forme ihany koa madama. Tena mety koa sa aloha. Marina raha tsy hitovy amin'ny volana sy ny tariny na dia hoe efa bebe aza ny taonany. Inona ary zany ny tena antony mbola mahatonga tsy mary lamba isaky ny mahita tovavy. Fititiany eo fahafahana. Hatramin'izay na olom-bo fidy azy tokoa aloha tena vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny vehivavy mandraha. Ny sasany aza moa dia manolo tena mihitsy dia nijoboka mora foana raha iaro ny fitenenana. Valy fatiny taloha ve? Taloha marina nge zaka tena nijaly vao nahazaka sipy. Tsy vitany tsy dia nananendrika ny tena fa sady tsy nanana bika ny tsy nanam-bola. Tamin'izany ny tena dia nilalova ny sipa fotsiny. Zaoko miaina indray ty ny tsy maraka. Antitra marina lahle tsy tiry ary vao be ny tanorako. Sady tanora tia manao revina dala amin'ny fa lainga aloha fa tena mandany vola le sipa kely amin'izao. Aizako mody langolangony io ianao fa ny ambadika iny tonga dia iPhone na kiraro anetsiny sy ny sisa. Mba manao ana marina ary zay volana any. Tsy haiko fa ohatry misy zavatra tena manitona zany any amin'ny sipinika. Ary inona malasa sainanao? Inona ho any malasa sainanao? Efa 4 minitra ny teto nefa dia tsy hitanao kozy. Zafady re tsy haiko fa ohatry ny voko loatra angamba dia lasa rendremana. So dia mba mila n'le fanafody manampy amin'ny fandevonankanina ianao. Raha mitondry ianao ka? Tsy misaraka amiko mihitsy ny taorinan'le nahazo anao teny avy loha tamin'ny fampiarabana tratry ny taona iny ka. Andriamanitro, rety fesisa ny vola losy ty. Zany ara tsy efa mody fanina mihitsy amin'ilay mpanao volo falehako isan-kerinandro. Tsy maintsy mitady asa ihany raha zao no mitohy. Zany koa moa ilay tsy vaniny iny dia tena tsy niantso mihitsy efa herinandro mahery izay. Fa raha niantso koa ve moa zany izy dia niraisiko e. Tena raha zao fahasahiranako izao aloha dia tena mety niraisiko ihany a. Raha zao no mitohy tsy misy toerana ho an'ny ambontsony may ambondrona. Savere atsony aloaloha iandry kely ka. Dia raha tsy miantso tsony nefa izy dia ahoana? Ary sao dia mba sanatriana hita vehivavy hafany ary iny. Zany koa ve moa nefa oferany? Hoatsoko ary vesatsy. Tsy voarainay nga le antsoko e. Fa ahoana ry neny? Saika teny taminao fotsiny aho hoe mba alefaso ny volan'le mpanotrako fa efa manomboka menimenina ane izy e. Marina moa mbola misy an'iny. Angatsy mba afaka miandry kely izy. Ory volana efa 7 ny volana ane sika zao e. Iandry kely roviana indray sa atambatra ny volana manaraka? Ka zay vao azoko ny antony mampanjomonjombona an'ity zanako ty tato ato. Tsy manam-bola tsony izy. Misy inona? Misy inona hoany e? Ka inona ny antony ivandravandranareo ahoatra ny soko?
Tsy niantso anao tsony anga le dépité? Fa tsy maninona koa zany e. Sika taranak'olona be ampopo tsy mitsindroka voankazo lorina eny a. Tiako zany toetsainao zany ry zanako a. Fa mila mitady asa fotsiny a. Ary maninona nefa raha tsony izy e? Tsy napoziko ianao indray ny teny an'izandriny eny. Mandinika ny zava-misy ako. Eritrereto tsara. Na mahita raha hasarampi tsara ianao a, raha mbola latsaky ny ray tapitrisa tsy araka an'izao farim-piainantsika izao. Ny hofatrano fotsiny a no efa 10 mihetsy. Ny saram-pianaran'i Sofia eo, ny jiro sy rano, ny gaz efa tsy lazaina tsony e. Tsy mahita torindray nga ianao io? Marary amin'ny vavoniko roneny a. Miasa saina ane zany e. Mbola tsy niantsona nga izy? Atsoa izy e. Dia inona nefa nolazaiko azy? Za mivola. Ianao ve moa teny izany vantany e? Ka inona re? Za ty ianao. Ary maninona raha maninona? Raha lazaina hoe bifoka ianao. Fa sao dia heverinareo fa tamin'ny andronareo ary izy tiako azo fatipatorana mora foana amin'izany resaka izany ny lehilahy amin'izao. Fa maninona ka? Anga moa zany tsy zavatra mety hitranga. Eny e, zavatra mety hitranga tokoa zany fa efa nisorohany tamin'ny fomba rehetra. Tsy olona vendrana ny endriny eny e. Dia atsoa fotsiny ary izy e. Tonga dia tsory azy hoe malahelo anao a. Dia mba ahoana mety handraisany amin'izany roneny? Ahoana moa e? Ohatry ny vehivavy latsapity rehetra ko. Latsapity? Indray ny sitako. Anga moa ianao io tsy latsapity aminy ka. Zay ny hevitra n'izany koa ary neny tamin'ny voalohany fa taorian'le nandehanany sy ny vadiny tany nosy be iny vao tena tsapako fa ny volany sy ny fahefany fotsiny kay ny tena nahalatsapity sady tsy taretsy bika ane indriny iny. Le mpamiliny aza tena mbola misy jerena avizado eno izy. Ndray zany vavanao ry volana. Iary efa mifito ane zao Iary efa mifito aho zao. Ka mbola tena te atoro be mihitsy aky. Eny fantatro zany fa tsy maintsy mandeha ianao androany. Ndeha aloha sy loha vavy ireo vahoaka ny fidy anao. Tantara ho any fijalian'izy ireo amin'ny lalana io. Eny ary hita mihitsy ianao ty hoe mpisolo vavako. Ty ny sakafo maraina anao. Tsara karakara mihitsy nke za zany e. Efa navoaka koa daholo koa ny akanjonao. Tena mendrika oroka mihitsy ty vadiko ty ka. Fa so dia mba vizana amin'izao aloha ianao e. Tsy ampahafilo ny zomba ataoko re zao e. Itoko moa isaky ninona marina moa ianao io manao zombaka? Isaky ny alatsinainy dia alarobia sy zoma koa. Fa ahoana? Anao nga ianao? Eny e, rehefa mety mifandaram-potoanako mety anao dia izavonareo miara-manao an'izany ka. Za sy le koatra rerika. Zany foana avy hatramin'izay? Fa maninona? Tsisy ninona tokony ambaranao amiko. Hoe za sy le koatra ve? Asa? Ko raha tsy ohatranao ako. Aza be resaka eo fa mitsangana amin'izay dia mindana miomana fa tsy te handray telefona miantso anao eo Mbola mitoy izay resaka izay fa so ianao dia mihevitra. Tsy misy ninona tokony ambarako anao raha mise na zao dia zao na raha hariva na raha pitso. Tsy misy nizaniza miaraka amiko. Nizay ary aingana ianao andre matosolom-bava-bahoaka. Volana!
ahoana avy aingana ianao avy fa misinna zany mandro e avy jereo nge io le solombavam-bahoakanao io le vadiny angambany ary ohatrany tena mbola tanorana izy zany e mety efa be taona io fa mikarakara vatana fotsiny tsy ny volanaovana an'izany marina ny olany e ohatra nyreny tsy ho faty reny ery reto izy roneny za nefa nyteny taminao fa vitsy ny lehilahy tena avita hisaraka amin'ny vadiny zany indrindra fa olom-boafidy fantany tsinona fa manaratsy ny fijerin'olona azy ny fisiny zaniko raha tsy hoe nisy antony manokana tsy azo elana de tena nataon'ny fanalan'andro fotsiny azandroneny malahelo amin'laza aminao hoe ie inona marina moa zay pampandroso sakafo anina trano fisakafoanina roneny tsy niasanao ane ny olana ary volany maro ny olona tsy mitombo fisaranga nefa miaraka mbola sendran'izay olona mpanararoatra ndraiky ianao io zao e mampalahelo loatra ny mijery anao toy izao ry zanako jereo ane ty ianao e vizaky ny adi-tsaina nahoana kosa moa ny tsy hiady-saina ny tena tsy anasa nefa ny mpamatsy volana tenena hanovana io avy mba hoe ho tsaratsara kokoa tsy hita ho atenaina na nadiny mora foana ny lokaloka sy ny fampanantenana nentina nampabona nyity zanako efa valalan'ny sedra-piainana eny marina fa efa manambady izy fa na izany aza rehefa tsy vonina nisaraka tamin'ny vadiny izy tokony tsy nanadalanjanako e efa mba nilamindamin-dratsy ane tsika telo mianaka talohany natongavany mety tsy nanana tele sy frigo sy ireo haingitraingitra isan-karazan'ireo sika saingy tsy niankina na tamin'iza na tamin'iza zaoko ny vidin'ireo entana atao trano sisa no iainana ary maninona moa raha mba ny fiainan'izy ireo indray ny pitehantsika e pitehantsika ahoana roneny isika indray mba manararoatra azy e allo allo ary tena diony lahy mihitsy manao ny volany manao ny ary tena diony lahy tanteraka mihitsy tsy hoe adiny kokoa se nysahirakirana fotsiny atato ato lesy zany mba afaka tsonao ve aloha afa efa mitady ho lantsy ifahanty e ok ary mba omeo 10 minitra fotsiny ametrahako kito fa mitondra fiara amantsy 10 minitra eno ahy ahoana hony mba omeo 10 minitra hoana izy ametrahany kity ioko tsy antso anao tsony izy avy eo te atsoko ndraika mbola misy fanany ato anatin'ity finday ity fa za fotsiny te andaniny krediany ary manina marina moa raha fahana no nangatahany angataka koa verineny de fahana vola zao ny ilaitsikako zany zao ny tsy ampy amin'ny fiainantsika zao ary izy ty mbola tsy ny antsoana ny andriko neny koa mbola tsy ampy 10 minitra ry izay de nanao ahoana aloha ny fandrenesan-drihan'ny feony teo e feo tony eny tena tony ohatran'ireny hoe tsisy nininy ireny mahatsiravina tsy taitry neny fa ataontsika mandadilady aty amintsika iny tsy mahalala ny volana sy Claudine tafaraka loza nasa aloha maiza ny laoko zany ka ary ny tena ohatsainy volana iny azoko antoko aloha dia ny hoe tsy manam-bola ntsony izy dia zao ve nefa izy vao tsy manam-bola ohatrany tsy mihina hoe ampiazina andritran'izay roa volana latsaka kely izay ny volana meko azy talohany nandehanako tany Nosibeka dia inona ary zany ny antony tena ny antsony andray ohatrany mampiaya anazy any fitsiny zany tsy loantsika mihitsy zao no leny rehefa dalam-behivavy loatrako inona koa moa nefa ny antony tokony mbola anizako an'izao lalana zao nga moa ny faneren'ny filana tsy tokony voafiansaina ka indrindra amin'izao fotoana izao raha mba zany ny tanterako dia ho vitatra ny laingalainga sy ny ahiahy aterana
tsy miasa saina ntsony na miantso ampiasana dolo azy ty adala sendrehetra ity. Mahafinaritra ery nge zao no mijery an'ny Nicola miramirany. Na ny aretiny aza tsy miverina ntsony. Asa koa zay tantarany azy tany fa tsy mbola tsaroko ny fanakaiky tamin'izy ireo ohatran'izao. Mahakarakara, mananjanaka roa sady endriny mianatra tsara ny ampitandranomasina. Manana asa tsara, afaka nasaovana ny mpiarabelona, manana trano, fiara sy ny sisa. Ka inona mbola tsy ampitamiko ka nanosika hitady fahafinaretana ny tany ivelany ka. Manao ny ary? Manao ny volana. Tena tsy hitako ny nahatongavanao. Tsy mahagaga izany. Za zany hevitra fa matory ianao anatin'ny solomasina intiako. Tsy matory aka. Langa aloha fa tena tsara tarety isipity. Inona ny vaovao? Tsy misy ka, any aminao. Zao faly mahita anao tsy maty fo amanainy zao. Tsy maty fo amanaina? Ie, ka ozy ianao tamintsika niaraka farany hoe maty ara tsy mahita anao mandritry ny herinandro. Taloha fa tsy zotsony zany raha matoty a. Marary nga ianao? Savizana. Sao dia orina? Ta lasamborina matetika izany. Tsy marary ka. Efa nisakafo nga ianao? Za mantsy noana be. Efa nisakafo a. Tiany karta raha ikomande eo ianao e. Ataovy amin'ilay mahazatra lesy a. Andeha ho any amin'ny toalety vetivety aloha iary a. Tena manaitra sy manitona mihitsy nge izany fomba fiakanjonao izany ry volany. Ka nanao ahoana? Tsy tafiditra ny trano akory ny olona dia efa tortorany amin'ny fanontaniana. Nanao ahoana hoeko? Tsy namelako raha tsy niarana tory tamiko. Fa ahoana? Saika tsy nety nga? Ie, tena niova nenyneny. Tsy ilay ary fantatro taloha tsony. Tsy nampiezika amin'ny volomasiny akory ny paosiko. Zany ve retsy? Efa tongotra mbe-andakana ny ary neny a, tsy efa miverina tsony. Dia nakasara ihany vendry? Ie, reto. Aoe? Mety tsara reto koa. Ary ahoana? Nanome vola ve izy? Miaka neny ty mihitsy koa zay. Raha tsy komberaka mihitsy nga amin'ity dravitra ity dia tena nolazaiko fa mivarojanaka neny. Tena azafady reto fa efa ampiteneny tsifosina sy ny atezerana mihitsy azy zao a. Efa saika tsy amin'ny izy fa nihitrikitrihako. Misy an'alina angambo ireo e. Tonga dia nalaiko daholo. Zay fotsiny ve ny tany aminy? Ie. Sanatria dia tsy manam-bola tsony ve ny andry? Tsy manam-bola. Na tsy asa tsony aza ary neny ny zafiafiny reny tsy ahandro izany reny a. Zany ve? Firy moa ny trano sy taniny reny miofa. Manga ny fotsiny ny kolokolo sy ny fanampenam-bava raisiny. Konoen'alina fotsiny ny tany am-paosiny. Ka izy ne tsy dia mampiasa vola taratasy ry neny fa karta no ampiasainy. Dia ahoana marina aloha ny sarahanareo e. Tantara be. Tezitra mafy tamiko izy. Ampio rano na vonoy aloha ny afon'ny laokany neny raha mora masaka dia mipetra fa tantaraiko aminao amin'ny antsipiriany. Zay fa azoko daholo ny sariny ilaiko. Ho aizay ho anefa ianao ry ary a. Nanararotra tsy nahalala maty. Ary aleo amin'izay moto matory fa sao dia taitra eo ito ka ila vanina eo. Fa inona kay mampikoroparopaka an'lahy? Misy olana nga? Mila mody aka. Ody ahoana sahady ary lahy. Mila mody fa miandry any Nicola vao misakafo e. Sao ary efa mifiriko. Avelo matoritory fa efa nisakafo izay izy. Tsy maninona fa aleo ahody. Tsy tia tsonga ianao? Volana, mety tsy tsikaritra anga mba fefaniova e. Tsy haiko izay zavatra niseho teo. Tsy tadidiko tsony fa ny fantatra dia efa niova e. Efa niova? Eno a. Tsy tianao tsony a? Tsy hoe tsy tiako tsony ianao e. Mbola tianao azy any moa? Mba avelao aloha amarana ny teniko e. Nanapa-kevitra tsy araka amina vehivavy akoatra ny vadiko tsony ary volana. Nijaly loatra izy no niditrako. Dia za zany ahoana? Samy olo dehibe tsikako. Tsy nitereko ange ianao niaraka tamiko e.
sao dia adinao aza fa ianao no nanala tamin'ny asako sy nampitetatetana nofan'io trano lafo be io dia amin'izao ve dia vitany hoe tsy te hiaraka amin'ny vehivavy afakoatra ny vadiko tsony a ka inona ary ny tadiavinao ataoko meo volana meo asa ahafahako mandoa nofan'io trano io sy ahafahako mamelona ny zanako sy ny renkoko reto fotsiny ve reny ihany mety amiko hoe afaka misavasy ny fiara ianao raha tsy mino za nefa tsy mitondra karta ary hoe izy dia ianao hiaraka amin'ny ary konto miaingo be sa miaingo an-tanàna andeha hiaraka amin'ny mpisolo vava ary neny a hiaraka amina mpisolo vava izy aretsy a any izy any e iandro no anarany tsy iza fa namaniary ihany namaniary ahoana retsy a namaniaryko dia ahoana rery neny a ahoana ny fakahitanareoko ka efa hatry ny hery izy no hitako ny tsiriritra fa sa moa zany tsy ambony fitiavam-bola dia tsy nieritreritra azy akory na dia iray minitra azy dia ahoana no nahitandry azy mijereko tao anaty finday any ary ny numero ny findayany dia natsoko tamin'ny voalohany moa tao nilazaiko hoe mba mila nitoroheviny a mahakasika an'la tanitsika any ambanivohitra no ny tafahoany izay dia nataoko izay nahafantarany fa efa tsy miaraka ntsony za sy ary sy ny sisa re a dia ahoana retsy raha miresaka izy sy ary a efa mifeperako tsara izy tsy teny ninina amin'ny ary mody nataoko hoe ho fanajana amin'ny finamanana izy ireo dia tsy aka volany amin'ny ary tsony izany sika tohizana foana iny ka sady tato ato marina izy tsy nandefa vola tsony a ie fa ahoana ry neny ka niverina niotra dia tsy maintsy naloha daholo ilay vola tsy voalohantsika teo aloko za ve tsy efa ohatrinona misy ihany aloha e ao fa tianao an'izany tsony re ay e fa maninona ry mbola alefa ny député aty amin'ity sipity foana e za ve ny tsy maharaka filma ohatra ny efa ela ihany mantsy ny tsy nahitako azy niaraka tamin'ny vehivavy afakoatra ny madamako dia inona indray ary zany no mbola alehako aty za hoe mba mila fiara mpanjaka vavy mbola miaraka nge zany zareo raha zany olona saritsarotiny amin'ny fiarany iny mantsy députéko toa tsy mino anefa hoe mbola miaraka ry zareo inona koa moa ny ataoko akarary andoha amin'izany eo e ny fiainam-panana vera maka sady mbola kagalay ihany a rehefa mba afaka tamin'ilay ngelahy mananasa fahalamena ohatry ny olon-drehetra dia misorana Andriamanitra aza mivadika toa amin'izay fiainan'olona any tonga tia moa le trano ety le izy ka tena efa ela ny tsy tatia ary ireo marina aloha klaksonena soko zitiny eo indray ny ianaoko tsy mbola mivoaka akory le olona dia efa leo be asady a iny ny alary max ary toa mba mitsikitsiky tsy zakosanyitsikitsiky izany ka ary aleo mitsangana mamovaravarana fa sao dia vao memenina vao maraina eto lesy a manao madamo volana manao max elaela izy zany eny foana ihany ka ho aizitsika madama ho an'ny be enjy ie eny ary tompoko ary tena nolangeny no vavy zany inona ny zavatra an'seo ary iny ty hoe ao alehanay any be enjy ary fatapatatra ram'izay any za lalan'izany matoa nasainanao play omaly a fa ahoana ary inona ny zava-misy ka inona ny vaovao ry max a tsy misy tompoko inona ary ty tompoko ty e dia gagy ianao ny fitenenana raha olona angamba ny tantara an'izao dia tsy ninona ka mivily makany amin'ry toeram-pisakafanandritsika ry max a eny tompoko otry ary tsy ny fiara-metra ihany ve ty ety tsy azoko tsony
zato antony nampanatsoanao andremato solombavam-bahoaka? Fandaminana ny resa-bola ny tena nitsoko anao ry volana. Fa maninona hono ny resa-bola? Mingavy anao aloha tsy hanany ihany. Zanga manany ihany manontany anao hoe fa maninona ny resa-bolako? Tsy mety tsony ry volana ty fakanao vola ty amiko isaky ny metsika ty ka zany efa miteny aminao hoe meo asa dia ajanoko ny fakana volana aminao efa tsy latsaky ny folo angambange zay ny asa nomeko anao zay fa tsy misy ny ekenao ka tsy nazava tsara taminao angamba mahasosivana no lazaiko. Asa ahafahako mandony ofan'io trano nametrahanao io ary ahafahako mamelona ny zanako sy ny reniko no ilaiko. Asa mahavelona sady tsara karamadolo nge reny narosoko anao taminao reny fa tsy nahafahanay nandofa trano sy ny hena volana. Ahafahanareo manofa trano tsara misy ny rehetrarehetra fa mety hoe kelikely noho io misy anareo fotsiny nge ny karaman'ireny asa reny za tsy te ala amin'ny trano io zany ao nefa mahazatra ny teny mianaka kely dia tsy hitako tsony zany zay ho atao anao ray zany tsy hitako ahoana mandra-pahitanao asa mamaly tsara ny filanay aloha dia mba hampimpianao ohatran'izay foana zaiko tsy afaka ny anao an'izany tsony ahoana satria zaiko tsy tokony hanome nininina anao sao dia adinonao ary fa tsy miaraka tsony angetsika tandremy tsara ty vava ry ary tadio fa za tsy ohatran'ireny makorelina kely miaraka aminao reny ka rehefa afaka izay manavesatra anao dia tsy raharahinao tsony fandrahonana ve zany ataonao azy zany sy andraisanao azy aza dia milalo afo ry volana eritrereto no avy ny zanakao sy ny reninao andao ariko andramo aneny tsy mandeva vola amiko raha pitso Iary marary anga ianao io marary nga ho ianao tsy marary ka ohatra ny lasam-borony zany foana ne ianao tato ato tsy ampitoromaso fotsiny tato ato fa maninona fa misy olana nga tsisy ka eny zany hoe ny resaka politika ve moa agaganao tato ato zay dia tena nanao toy vakana mihitsy ny tsindry isan-karazany maherezy tadidio fa hadidy masina ho an'ny tanindrazana sy ny vahoaka ny asanao le pampanao zomba zay ary angainao tsy jery andray mba hatorokely andro any fa tena rekoreraka izany vatako izany ko eny ary atsy hoe raha misy ilainao ndrisy matsiry Nicole ahoana ny lasako aminao hoe torohevitra ny teny ilaiko amin'izao fotoana izao torohevitra ny ilaiko mba amahana ny olana nateraky ny adalana nataoko taloha raha mba fantatra mantsy fa zany mitsindry tena mitambesatra amiko amin'izao fotoana izao mety ho tezitra mafy sy tsy ampahery akory ianao tsy nampozikosahany ireny volana tena tsy misy tandroka marina ny ratsy asa angamba zay zavatra miseho raha ireny sarina ireny no mivoaka fa fambaraka tsoroa-mantany ny tena mba tsy kon'olom-bola ihany eto amin'ny fiarahamonina eto amin'ny distrika solom-bavim-bahoaka ny Madagasikara inona reno ataoko Andriamanitra tena vaka ny saiko tena tsy mbola sendran-trango ohatr'izao ka nefa raha tsy mahita vahaolana amin'izao dia mbola hanohiatran'ny fitangosana ny volako iny tato ato izay za moa dia tena tsy nisy fetrany tsony ny fangatahany efa vita aloha ny fitakiana telefonina sy ny engitrengitra fa efa tonga hatramin'ny fitadiavana fanaka sy vakansa indray zao ny takiny amiko amin'izao aloha mbola misaotra an'Andriamanitra fa mbola misy jolam-bola kely azo raisina ihany etseroa fa amin'ny fotoana tsy isiny io na mahalany azy dinona no ataoko tsy maintsy mitady vahaolana ialahy ary Andriamanitra alao atao tsaiko izany eritreritratsiko izany ka tsy tia hanampitsony ny fahotako salama very maksa député salama tsara fa misaotra mba miaraka madamo volana indray aloha ianao androany amin'ny folo izy miandry anao any an-tranony eny tompoko tsy miova ny ambara madamo Nicole raha manontany izy aza manahy ianao député arona ary maksa mba
makaiza marina ka izy rehefa le makafiara ohatran'izao ka? Mandeha makany Abehenjy izy. Any amin'ny havany? Ka miara misakafo amin'ny maître Iandry. Iandry? Iandry mpisolo vava? Iany tompoko. Aiza? Dia any amin'le trano fisakafoana lehibe any Abehenjy ry zareo e. Dia ao nozy izy Iandry mahita ny laka? Ohatrany tsy mampaninona azy ireo mihitsy ny fisiko sy ny fahalalako an'izany a. Ary maninona ao ny volana raha tonga dia mba mandeha amin'ny fiarany Iandry? Ka nanontany tena ohatranao izany mihitsy aho tamin'ny voalohany e. Tamin'ny farany teo vao azoko ny antony. Hoe ahoana lesy? Ka ny tsisy ariana amin'ny mason'ny olona e. Ho an'ireo olona mahafantatra anareo mirahalahy dia toy ny hoe ianareo miara-misakafo any amin'ilay toerana. Maître Iandry raha teo masana tsy tonga ara-potoana e. Izay marina angako. Radio Don Bosco. Izay fa mahazo toromaka sa? Ianao koa toraka izany tompoko. Miaraka ary ve izany Iandry sy volana sa ahoana e? Iandry aloha dia tena bandy adalam-behivavy e. Nidika izy elahy raha Iandry raha izany no mitombona. Engany mba hitozany tantaran'izy ireo izany ka. Efa natsoinao ve Iary? Tsy mbola nandefa volana izy ao e? Andrasy fa atsoko rehefa avy eo. Zany foana ny ianao. Antsoa izy zao dia n'izao fa isika anie volana ka efa mila mandoa fatrano e? Fantatro re izany e. Ianao ohatra ny mitady variana amin'ilay Iandrinao iny a? Sao dia adinonao aza fa efa vadin'olona koa e sady tsy manam-bola noho Iary a? Zay indray neny. Ao rehefa atsoko Iary rehefa avy eo e. Efa manomboka mandreraka koa nerineny no miantso an'iny e. Miseho mafy lomaty sy ravina. Jereo amin'izany. Tsy ho rara intsony ianao fa toy izy ihany. San'izany re indrineny a. Matahotra ny ho ratsy laza iny. Eny e, fa na zany aza tetere ihany fa nilana vola ato be dehibe a? Eno a. Vao vity ty makiazy ty dia atsoka izy. Arina ataon'ny Sophie to mangina be? Milalao jeu. Vorona azo nadala mihitsy le tablety e. Tena matahotra mihitsy any asimbany masony zazo io ka. Sy lora izy rene mba ilalao a. Arina koa ty ataonareo? Ndry, mba manao lokomena ako. Fa hoaiza? Tsy hoaiza re ay e. Ha, arevy ianareo mandoko volo e. Dia tena efa tsy mijery atsony re tsy ndry izany a. Efa ho tapa-bolana izay nantokoko an'io voloko io. Tsara ve? Ie. Fa amin'ny fomba ahoana koa moa ny tadiavinareo ahitako izay volonareo amin'iny plakage tsy miala eny andohanareo iny e. Fa tsara ka, mety amin'ny endriky neny. Taiza izao nareo nanao an'io? Teny analakely. Tsy tadidiko ny anarana fa izy mandeha amin'ny tele iny foana e. Mpanao ny volo sy tarehin'olona mpiseho tele reny re nanao an'io a. Azoko an-tsaina. Tena efa manam-bola marina nareo ka. Marina e. Tsy efa ohatrina izao manao ohatran'izao. Tena varindresaka tamin'ny andry aka. Tena efa fito nisan'ny antson'ny école tsy voaraiko. Mba aloza koa no nampivadika an'ilay telefony no tsy maneniko. Zany koa ve nefa moa loza noho ny mahazo ny andry. Olona roa zany amin'izao fotoana izao nataony volana fitangosana volako. Roa satria izay ny fantatro fa izay any ambadika any tsy misy mahalala. Vao tsy mifanaraka amin'ny lohany dia fandrahonana foana no setrany. Efa fantany fa tsy ho azo ny fatorana amin'ny resaka zaza dia iny sary indray no nataony. Iandry zany izao no tafajoboka tsara anaty fandrikako. Amin'izay nge dia tsy tahotra tsy henatra kory izy mandrahona ny andeha anatona ny vady aman-janaka iandry. Fa mba inona loatra ary ny eo andohan'iny vehivavy iny e. Raha izay vola azony tao anatin'ny tapataony izay ve tsy nahavitana trano tsara tarimezina izy ne? Tsy nisy ny rara iny izay asa natolotra azy. Nitango volan'olona fotsiny masaka tao andohany. Raha ireny aloha ny tonga eo amin'ny fitondrana dia ravy Madagasikara e. Raha fotaka ary izy manonjako maika fa ranomasina. Fantatr'Andriamanitra ihany ny mahasoaka. Vehivavy makorelona tahaka izany no saika namelako ny tokantranoko ravako.
zany ihany fa tena tsy namany olako aloha ny fiarahana isy andry izy koa ary ty miantso aty aleo tsy raisina fa sao dia volana ka aleo raisina ny fa sao dia rehefa any an-trano eo vao manondrana allo satria tsy nirarahinao mifampitandremako dia faly eo milaza aminao fa efa nalefako any amin'ny Facebook sy ny email amin'ny vadinao ireo saritsika efa nalefako ano antanio izy raha tsy mino ianao ary efa hita ny raha mifahitako azy miomany ianao andre matosolombavambahoaka hiakatra fampanoavana raha toka tsy voaraiko mialohan'ny rapitso atoandro ny vola fanomenao ahy dia any amin'ireo pejy be mpikambany ireny no ahitanao an'ireny saritsika ireny ataovy mampamangy hatreo ny voninahitra fanina zany losy ty zany no antony nitsony Nicolas teo andriamanitro inona ry nataoko hoe tsy ho zakako raha maninona amin'izao ny vatoko ka efa saika ratsy iny so ihany fanainy alina le bisikileta tsapaniny tsara angamb'izao ny antony mahasaribidiny katadiopra ary aleo mandeha moramora ihany aloha fa tena efa areko hafahafa mihitsy zany tenako zany ka mifonary Nicole efa niova zavatra efa lasa ireny minina aminao eto anaty an'Andriamanitra fa tsy miaraka namin'iza tsy nitaoriny no tia antsika tany nosy be farany iny mifona Nicole fantatra fa tsy tia andre ny fonako tsony ianao saingy mba miangavy anao iny ny fiovako Nicole nitsangana ianao ry ary ary aza mandohalika ohatran'izao hoe mifona kia Andriamanitra ihany no tokony andolianao vao hitako le zary dia fantatro fa efa zavatra taloha reny tesitra sady nalahelo saingy soa ihany fa tsy naharitra zany satria tsapako ny fiovanao Nicole satria koa raha injanako ianao ary fantatro fa tsy no mahafinaritra ihany no hita anaty fitiavany tena miaiky ny fahindrainao foana ry Nicole ndre mandeha ihany ny asika ariary ny miainy ary olombelona ihany tsika mety ho solafaka ny fahatsapatena amiko ny zava-dehibe ary ny tokantrano fiaviana ny endrika isehony fotsiny no samihafa ny tsika mety hoe ny fitiavana ny tsy ampy ny any sasany mety hoe ny vola ny tsy fanananjanaka sy ny sisa ary aza mitanondrika ohatran'izao ianao fa tsy tiako ka tadio fa tsy miova ny teniko hatr'izay ny olanao dia olako ihany ko tsiry Nicole tsy tiako tafiditra kory amin'ity resaka maloto ty ianao avy aloha izaka ny vokatry ny nataoko raha nahita vahaolana ianao ry ary tsy tonga tamin'izao tsika tena tsy nahita vahaolana tokoa ny tosi-drahako fotsiny tsy mitsahatra ny miakatra ahoana oviny io vehivavy io no nanomboka nandrahoana anao roa volana taorinany nandehanantsika tany nosy be fa nisy inona izy no saika netiko tany nosy be dia intsika niaraka iny taorina iny dia sady tsy niantso any tsy nandefa SMS taminy ntsony roa volana taorin'izay ary vao natsony gaga tamin'ny fihetsiny ihany saingy tsy napoziko ny zavatra ny konokononiny mamoiny ianao ngambany be dia be tamin'ny fionanay no zavatra tsy azoko ohatra ireny olona tsy mahatsiaritra eny ireny zay vao azoko nisy zavatra nataony tanatin'le zava-pisotro ny meny za moa tsy nieritreritra ninninona fa tonga dia nisotro ka ahoana ny toyiny nangataka asa tamiko izy mba ahafahany mandony hofatranony sy amelomany ny zanany sy ny reniny dia ny zanany sy ny reniny io lefa mananjanaka sy velondreny io vehivavy io
aty amin'ny garazy fa misy ino ty mampiazakazaka anao Jerenao ty gazety ty. Jereo. Tsy io vehivavy io ve le volana? Hoe io jereo tsara. Tena izy mihitsy io. Maty nisy namony tamin'ny fomba feno abibiana hono dia narian'olona tanaty tatatra ny fatiny. Tsara ho azy zany. Ary inona ny antony jerenao ohatr'izao ka eritreretinao ve fa zany nampamono azy ka? Ianao zao no miteny an'izany aoko. Nicole, tsy hanao an'izany mihitsy ana dia tsoroko aza fa efa nandalo tao andohako ihany azy zany. Dia iza aro izy ianao no namono azy? Asa tsy haiko. Izy anery Nicole ka nilalao afo tsy niaraka raha tsy tamin'ny olona manan-karena sy manam-pahefana. Dia ho sanatria iandro ve? Asa? Nefa ohatrany tsy mino aloha le zanankely ny tena mampalahelo fa na izany aza tokony efa ela koa zany no eritreretiny. Betsaka zany ihany ny lehilahy faly amin'ity vaovao ty. Ary inona ary zany mampisafiritaka ny Tereza eo zany? Afaka marina. Tena mihaino vavaka Andriamanitra. Ary ino ty mampivalo arika be anao ty ry Nicole Iary ao amin'ny salon ny polisy mitady anao. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Matim-bola. Nosoratany Marina Toindravo, novelominy Sinay sy Fetrasarobidy, niaraka tamin'ny Vantso sy ny Ravo ary Ioly. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Iolosoa.